Ho totosaina etsy amin'ny Institut Français de Madagascar na IFM Analakely ny 10 martsa ho avy izao nietsika iresahana ny fomba hiatrehana ny olan'ny fitombonimponina eto Antananarivo. Ity hetsika ity dia karakarain'ny masoivo frantsay eto Madagasikara. Andray anjara fitenenana amin'izany i Christophe Bouchard, masoivon'ny Frantsa eto Madagasikara, Naina Andriatsitohaina, ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra ary Azo Andrianaina Arivelo, minisitry ny fanajariana an-tany sy ny asa vaventy. Ho fandaminana ny fanatotosana ny hetsika takarivan'ny arivo izay manomboka ny zoma 4 martsa dia tsy azo alehan'ny fiara intsony ny lalana Andriatsilavo, ny lalana James Andriamisa, ny lalana Andriamasina Valina ary ny arabe ny Fahaleovantena. Izany fanapahana ny lalana izany dia hanomboka amin'ny 4 ny asabotsy araka nambarany teo anivon'ny fiadidiana an-tanàna Antananarivo. Raha tsy aivina moa dia ho sehatra malalaka ho an'ireo mpanakanto sy ireo mpity mitsangatsangana rivariva eto Antananarivo no anatotosana ity hetsika ity. Araka ny tarehimarika navoaka ny sampana misahana amin'ny fahasalamana eo anivon'ny seranam-piaramanidina androany 4 martsa dia miisa 730 ireo olona nampidirina tao amin'ny CHU Anosiala nanomboka tamin'ny 10 febroary lasa teo. 10 amin'izy ireo dia teratany italiana, 12 no sinoa, 3 no koreana tatsimo ary 13 no teratany malagasy. Amin'izao fotoana izao dia 12 amin'izy ireo 6 no mbola ray maso ao Anosiala.